tanàna iray marim-ponina ny eny amin'ny boriboritany fahaenina endry mahafeno ny fipetra amin'ny tokony maha commune azo manokana ity faritra ity raha nambaran'ny solombavambahoaka voafidy teny atoerany raha nambaran'ity farantrano moa dia afaka maleo tena tanteraka izany faritra izany raha toka ilay mitaky ny tokony hanaovana ho commune mizaka tena ny boriboritany fahaenina Ambhimanarina ny solombavambahoaka raha Erisovlolona Victorine mahafeno ny fipetra tonga azo commune manokana ny boriboritany fahaenina raha nambarany mihoatra ny 5:07 alina sy 1 ny sampony eo anivon'ity boriboritany ity amin'izao fotoana izao raha fanazavana fipetra nisan'ny hahafahan'ny boriboritany fahaenina ho commune mizaka tena raha mijery zao tsika izay le isamponina zay dia efa mahafeno ny fipetra zany zay amin'ny isamponina dia io koa ny lafiny ara-demografika zany ny boriboritany fahaenina raha ny situation géographique misy anazy zany a sy ny demografika dia efa mahafeno zay zany hoe le resaka monographie ray manontolo zany dia efa feno dia ny mpamboly zany a sy mipiompy zay tsy hita ao anatin'le sata manokana na fehana Antananarivo satria ampitoviny amin'ny Andohalo zay ampitoviny amin'ny Ampefilo ampitoviny amin'ny Analakely izay nefa ity aminay 700 mpamboly dia ireo zany tsy voajery mihitsy tsy mahazo mamboly zay tsy mahazo miompy a no le izy hoe voafehan'le sata manokana Antananarivo renivohitra zay efa manana pompier koa ety a ny commissariat de police koa zany dia efa mazava ho azy efa misy koa ety aminay ny orinasa be dia be mijoalajoala ety aminay dia ireo nefa ny etra zany zay miditra amin'ireo a tsisy mijanona eto aminay fa miankatra ny hôtel de ville dia zay tiany zareo atao zany fa mpandrosoana tiany averina aty aminay no miverina aty aminay fa ny akamarony dia tsy misy fa raha ohatra zany hoe misy projet ohatran'le teo zao a ny AFD nanao projet Analalakely dia fokotany 5 ihany ao anatin'ny raiky amin'ny 30 fokotany nahazo tamin'io projet io ary tsy le Analakely rehetrarehetra taony vita fa ny apahany fotsiny ihany nefa raha commune izay a dia vita daholo ny akamarony Analakely eo amin'ny lafiny fampidiran-ketra dia nilaza ny solombavambahoaka raha Erisovlolona Victorine fa mahatratra 7 miliara iray-bilanja isa-taona ny fidiran-ketra ho amin'ny boriboritany fahaenina manohana ny fizarana ho commune enina Antananarivo renivohitra ity solombavambahoaka ity